enisaocyanao jeso malalo tsatrizao fotona mamizao ianaranay antongotsao izahay izay mpianatrao koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsabetsakao amponaya koambitenenare jeso malalo izahay iaino tsaranao ka irote niavy aminao itoetsabetsakao amponaya irote niavy aminao itoetsabetsakao amponaya. Falomerabantsika tsy avindray tonga eto amin'ny fianarana ny lesona ho an'ny tanora zokiny isika amin'ity alahady ity fifaliana ho anay an-trano ihany koa ny mandray anao isa-tokantrano ary manona fahasoavan'ny tompo aminao amin'ity anio ity. Alohan'ny dirantsika ny amin'ny lesona anio anefa dia vavakisika. Ianay tsara indrindra mbola velom-pisaoranao izahay satria mbola mena izao fotoana izao indray fa ny mandika ny teninao hiditra anatin'ny lesona vaovao izahay ary mangataka ny fitiavanao, mangataka ny famindram-ponao, mangataka amin'ny herinao mba ho aminay mandrakariva, ampianaro ny tsara indrindra avy aminao izay raha eo satria ianao ny tokonay sy tanjakay. Anaran'i Jesosy, amen. Lohateny lesonantsika androany dia manao hoe ny sary. Ny asa mafy ny fahavalon'i Jesosy mba mahadrika azy tamin'ny teniny manokana. Ao Matio 12:12 ny fariseo sy ny herodiana ary ny sadoseo dia samy mitondra fanontaniana voavolavola tamin'ny fomba feno fahendrena natao hanafitohina an'i Jesosy. Ny fanontanian'izy ireo dia nofantenana tamin'ireo loha-hevitra izay niadiana hevitra indrindra tamin'izany andro izany dia ny politika, ny fanambadiana ary ny teolojia. Ny paikadin'izy ireo dia ny hanery an'i Jesosy hiandany amin'ireo fifandiran'ireo mba hahatonga azy ho tafasaraka amin'ny lafiny iray amin'ny ady hevitra. Tsy natahotra ny handany mafy amin'ny raharaha sasan'i Jesosy na inona hevitry ny be sy ny maro, kanefa namaly tamin'ny fomba izay nanala fitaovam-piadiana sy nampangina ny mpitsikera azy izy. Io fahaiza manao mahagaga io dia naseho tanteraka tamin'ny fitsapana voalohany natrehan'i Jesosy izay ndray tsikombakomba tamin'ny fariseo sy ny herodiana. Raha ny teny manodidina dia nifanohitra tamin'ny lafin'ny politika ny fariseo sy ny sadoseo. Ny fariseo manko nasionalista, nitady fanafahana tamin'ny fitondran'ny Roma izay serefesy mandidy mba hahatonga azy ireo firenena manana fiandrianana indray. Izy ireo no nalaza indrindra teo amin'ny Jiosy tamin'izany fotoana izany saingy tsy nahazo ny toerana ilaina ho amin'ny fahefana ara-politika izy ireo satria tsy voafidy tamin'ny latsabato. Ny mpisonina be sy ny Sinejiona, ny filankevi-pitantanana ambony indrindra teo amin'ny Israely dia toerana hataka an'izany ihany koa ary ny sadoseo ny akamaroan'ireo olona ambony izay nanan-karena izay vonona ny hanaiky lembenana tamin'ny Roma. Tsy dia fantatra loatra ny momba ny herodiana nefa izy ireo dia nanohana ny taranam-panjaka izay nanjakan'i Heroda iray tamin'ireo mpanjaka mpanjifa tao Roma izy ireo. Noho izany dia nifanaraka tamin'ny sadoseo izy ireo mba ho pomban'ny Roma. Noho izany dia mahagaga izany fa ny Matio 12:20 dia mirakitra an-tsoratra ireo fariseo nasionalista anti-Roma ndray tsikombakomba tamin'ireo herodiana maneran-tany, mpanohana ny Roma mba handrebireby an'i Jesosy sy hanakorotana azy ny amin'ny tranokala politikany. Amin'ny fanontaniana voalohany izay misy ifandraisany amin'ny hoe tokony handoetra ve ny Jiosy.
izao ny azontsika hianarana momba ny valiten'i Jesosy tamin'ny fanontaniana io a. Hitan'i Jesosy tamin'ny alalan'ny fiatsaram-belatsia sy ny alahilon'izy ireo fa tsy nampietry ny tenany ho amin'ny avonavony anefa izany. Namaly tsy ankojanona ny fanontanian'izy ireo momba ny hetra izy tamin'ny fanondroan'ny sarin'ny Kaisara teo amin'ilay vola madinika. Fihetsika anankiray izay nilaza tamin'ny olona fa i Kaisara no manana ny volany. Nahariary ny valiteny koa anefa fa noho isika noforoana araka ny endrik'Andriamanitra dia manana ny aintsika aminy isika. Nambarany fa sehatra roa miavaka ny andraikitra amin'ny fitondram-panjakana sy ny andraikitra amin'Andriamanitra. Navelany tsy nateny ny olona izay nitady hamantatra azy. Ny fikasana hampahalemy ny fahatokisana an' Jesosy tamin'ny alalan'ny fitarihana azy ho amin'ny fifandirana ara-pôlitika dia nanamafy ny heriny ihany. Hitan'ny rehetra fa afaka miatrika an'ireo fanontaniana sarotra indrindra amin'izao tontolo izao Jesosy. Ny Mateo 2:20 dia manambara ny fahendrena avy any an-danitra izay nananan'i Jesosy tamin'ny fitetezam-paritra ady hevitra ankehitriny, ary fahendrena izay nampanantenana ihany koa fa omena sy omenanao rehefa mila an'izany isika. Tsy tokony atahotra izany isika rehefa misy ny ady hevitra fa mangataka amin'ilay tompon'ny hevitra rehetra mba hanome ny fahaiza-manao antsika. Aoka andeha eo am-panaitretena, aoka andeha ampamendrena, ary aoka hanana ny fahendrena izay avy amin'Andriamanitra irery hanana isika. Amen. Iranay tsara ny eto-danitro, mbola misaotra anao izay amin'izany teninao izany amin'ity anio ity. Misaotra amin'ny fampianarana izay omenao anay Tompo, ary mangataka aminao izay mba ampitomboanao mandrakariva ny finoanay anao, ary koa mba hatakatra izahay fa mitsimbona zavatra lavitra tokoa ianao. Ampianaro izahay mba handeha mandrakariva amin'ny fahendrena avy aminao, amin'ny hery avy aminao, ary ho aminao irery ihany. Anaran'i Jesosy, amen. Mianatra eo an-tongotry Jesosy isan'andro.